finoana mitombo. Izany no fanirian'i Jesosy Kristy amiko sy aminao. Manasanao indray niaraka andinika ny ten'Andriamanitra isika amin'ity fotoana manokana ity. Faly miarabanao nahatratra izao fotoana manokana izao ary hamarana ny fotoana izay iarahana mandinika ilay lohahevitra hoe manana finoana isika. Izany moa dia hitantsika any amin'ny Matthieu marika toko fa 7:7 manomboka amin'ny 7:10 misy tantara mahafinaritra izay enitsika tao na rahantsika momba n'ilay nantondrany ilay raim-pianakaviana izay ny zanany izay azo ny teminy fanireko mba hamakianareo mandrakariva iny tantara iny satria zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao izany ary mba hanesorana ilay fisalasalana ao atao anatintsika. Aloha tena andraisantsika ny ten'Andriamanitra andao hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, fotoana izao izay anaranay ny teninao, ianaranay ny teninao, andinianay ny teninao, koa ny angatanay hatrany, dia ny ampifantohanao ny sainay tsiraray avy ahafahanay mandray ny teninao. Meo anay ny fanainao masina, hitarika anay ho amin'ny tsara indrindra ny amin'ny finoana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay mivavaka. Amen. Finoana mitombo. Hitantsika tany aloha fa asa mifanahy ary vokatry ny fanahy ny amin'ity hoe fananantsika i finoana ity. Ary ny tsara indrindra dia izao hoe ny fangatanao mandrakariva izany finoana izany. Dia izao mba ahafahantsika mampitombo izany finoana ao anatintsika izany. Izany hoe ny tadiavan'i Jesosy Kristy aminao dia hoe finoana mitombo mandrakariva. Misy teny manokana izay voalazan'ny mpanoratra anankiray atao hoe Ellen White ao amin'ny boky ilay fitiavana mandresy takila fa 2:700. Mila fampaherezana avy amin'ny fivavahana mafana sy fifadikanana ary fieritrehin'ny fo ny finoan'ny mpianatra. Voalazantsika tany aloha fa somary tsy dia nanana finoana ireto mpianatra ireto. Mariako foana eto moa izany. Ny mpianatra dia niaraka tamin'i Jesosy teny mandrakariva. Niaraka tamin'ny mandrakariva izy. Nefa izao tsy nanam-pinoana izy ireo. Sao dia mieritreritra ihany koa tsika hoe za efa izao kristianina efa ela be dia efa voavola ao anaty amiko ho azy ny finoana izany. Tsia fa ilaina ny vavaka mafana. Ilaina ny vavaka mafana. Ilaina ny atao hoe fieritrehin'ny fo eo amin'i Jesosy Kristy. Ary misy anankiray moa izany dia hoe fifadikanana. Zay no nasain'i Jesosy nataon'ireto mpianatra ireto izay tokony ataontsika ihany koa mba hananantsika ilay finoana mitombo. Tsy maintsy foanana ihany koa ilay izao ao anatintsika mba ahafahan'ilay fanahy miasa tsikelikely, mba ahafahan'Andriamanitra miasa ao anatintsika. Ny fitalaona mafana sy maharitra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana dia finoana izay mitarika ao amin'ny fiankinana tanteraka amin'Andriamanitra sy fanoloran-tena tsy misy fepetra ho amin'ny asany. Izany no ilain'Andriamanitra. Mino fa handray lesona manokana isika amin'ity androany ity hoe hivavaka mafana, fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Izany no ahafahantsika mampitombo finoana ao anatintsika io. Raha manana finoana ohatrany voatsinampy hoy Jesosy dia afaka miteny amin'ny teny ohatra hoe mifindray ery. Afaka ny hanao zavatra ngeza be isika rehefa manana izany finoana izany. Hain'Andriamanitra ny manao ny zavatra rehetra, hainy mino izany. Tsisy zavatra tsy ho hainareo atao izy rehefa manana izany finoana izany ianareo. Andao amboariko tsika ny fiainantsika, fiainam-pinoantsika. Satria izany zavatra rehetra izany dia haintsika. Andriamanitra dia matoky amin'ny teniny.
ka rehefa miteny izy dia ho tanteraka izany. Fa ny ilaiko sy ilainao dia anao handray ny tenin'Andriamanitra isika ary hanomboka hikolokolo izany finoana ao anatintsika izany. Hitombo ny finoanan' Jesosy rehefa mifankazatra kokoa amin'ilay mpanavitra ianao amin'ny alala fandiniana maharitra ny fiainany tsy misy tsiny sy ny fitiavany tsy manam-petra. Aiza no ahitantsika izany tantaran'i Jesosy sy ny andiniantsika ny fiainana izany? Ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra irery ihany no ahafahantsika mandray izany afaka ampitombo izany finoana izany, ahafahantsika mandinika izany fiainan'i Jesosy Kristy izany. Mino fa amin'ity androany ity dia hanapa-kevitra ianao hamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny finoana ozy izy dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny dia tenisy teny Kristy. Manasanao mba hazoto haharitra hiaino ny tenin'Andriamanitra ary indrindraindrindra hifantoka ny amin'ilay Kristy velona izay ao an-danitra ao, izay mijery manokana antsika amin'izao ora sy fotoana izao. Tompony ombantsika tsiraray avy ka hitombo ny finoana azy ao anatintsika ao ary Jesosy ania hombantsika ary ampitombo izany finoana ao anatintsika ao izany. Amin'ny anaran'ny Kristy irery ihany no ahafahantsika manana izany finoana ngesabe izany. Amin'ny tompony hitantsika tsiraray avy. Amen. Hivavaka isika. Rainay tsara indrindro, isaoranay be dia be ianao satria afaka nandray ny teninao izay tamin'ity androany ity ary nampifantarinao anay fa ny finoana mitombo dia ny fifandraisana tsy tapaka aminao sy maharitra ary ny fandinihana amin'ny fiainanao manokana Jesosy malalo. Ampio zahay mba haharitra manokana aminao, haharitra amin'ny famakiana ny teninao sy ny fifandraisana aminao. Tario lalana amin'ny alalan'ny faninao masina mandrakarivo izay Jesosy eo, mba tsy hanadino izany fifandraisana manokana aminao izany satria izany no afaka mampitombo ny finoana ato anatinay. Tompo, ny fanerinay dia ho tanteraka aminay ilay teninao dia hoe afaka ny hanao zavatra rehetra izahay satria manam-pinoana ary afaka ny hamira ny tendrombohitra be dia be no zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay. Ho hainay izany satria miaraka aminao izahay. Anao zavatra ngezabe hatrany eo amin'ny fiainanay enenao Jesosy malalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanoina izay vavaka izany. Amen.